Anareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio talata 9 ny volana May 2024 izay natokantsika natanterahana fanompoam-pivavahana atao anatin'izao herinandro ny fanahy masina izao. Omany io antanantsika ary ny salamo 7:100 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahasivy. Aorian'ny salamo 7:100 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahasivy dia nira 5:100 ny andininy rehetra. Rehefa hitantsika ary ny salamo 7:100 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahasivy dia andeha rahantsika miredina ao fiderahantsika an'Andriamanitra. Aleloia! Midera ianareo mpanompon'i Jehova, midera ny anaran'i Jehova. Isaorana ny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fimpisahany masoandro ka hatramin'ny filetehany no deraina ny anaran'i Jehova. Avo ambonin'ny jentilisa Jehova, ambonin'ny lanitra ny voninahiny. Iza no tahaka an'i Jehova Andriamantsika, izay mipetraka any amin'ny avo nefa miondrika amin'ny tsiry. Ny any an-danitra sy ny etỳ an-tany, nanangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy, ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin'ny zezika, mba hametraka azy ho namany mpanapaka ny olony, mampitoetra tsara ny momba izy, fa mahatonga azy ho renin-jaza mifaly. Aleluia. Amen.
vavaksika ry Andriamanitra tomponay eo mideranao izahay fa lehibe tokoa ny herinao miampaka eo amin'ny fiainanay isan'andro mankalazanao izay fa tsy takatry ny sainay ny fitantananao ny fiainanay indrindra ny nanomezanao anay indray izao fotoana izao anio ahafahanay miombona manantona anao Andriamanitra mankalazanao izahay tompo manoloana ny fahamasinanao Andriamanitra dia mahatsiaro ny tsy fahamendreanay izay koa mamelany alokainy amin'ny tsy fahatanterahana rehetra izay efa niainanay teo anatrehanao Andriamanitra mamindrafo aminay tompo ankehitriny mino izay efa mamindra fo aminay ianao satria ianao ilay efa nilaza fa zay manantonay dia tsy mba ho laviko mihitsy voavelanao ny elikay koraisinay amin'ny finoana izany mankasitraka raha eo ankehitriny ary dia mangataka ny asan'ny fanainao masina izahay mba hiasa ty anatinay mba hatanteraka ny amin'izao fiombonana ao aminao izao ka fanompohana hoentina hanomezam-boninahitra anao ary indrindra ihany koa ahafahanay misitraka ny amin'ny teninao Andriamanitra ahatonga anay anana ilay hery avy aminao koa raha hamaky sy andre ny teninao izay ankehitriny dia mangataka aminao tompony mba hanokafanao ny fonay ny fanahinay mba hitoera ny teninao ary indrindra ny fanainao masina ihany koa no hitahiry izany teninao izany aty anatinay hampahatsiahy anay ny amin'izay rehetra tokony ho ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no nandratanay ny vavaka amen. Hiaraka hiaino sy hamaky ny teny avy amin'ny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny boky ny Isaia toko 2 raisina amin'ny 1 ka hajanona amin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny mpanompoko izay tantanako dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko napetrako tao aminy fanahiko amoaka fitsipika ho anjentilisa izy tsy antsoantso izy na hanandratra ny feony na hanao izay andrenesana ny feony eny an-dalana tsy ho tapahany volotara torotoro ary tsy ho vonoany lay injiro manetona amoaka izay tena rariny tokoa izy tsy ho reraka na ho kivy izy mandra-panoriny rariny amin'ny tany ary ny nosy hiandry ny lalànany. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Dia napaka omponao ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika ny afatra ho antsika amin'izao talata izao dia izay hita ao amin'ny Isaia toko 2 ny andininy 1 ka hatramin'ny 4 izay maneho indrindra ny amin'ny hira voalohany ny amin'ilay antsoina hoe mpanompon'i Jehova. Misy 5 mantsy ireo hira ireo ao amin'ny bokin'i Isaia dia izay hitantsika eto amin'ity toko 2 ny andininy 1 ka hatramin'ny 4 ity ny toko 7 ny andininy 1 ka hatramin'ny 17 ny toko 10 ny andininy 4 ka hatramin'ny 7 ny toko 12 ny andininy 17 ka hatramin'ny 17 ka hatramin'ny andininy 20 ary ny andininy ny toko 12 ny andininy 1 ka hatramin'ny 4 ireo hira izay antsoina hoe ny amin'ny mpanompon'i Jehova ireo dia maneho lay mpanompon'i Jehova ho olona izay velona ho an'ny hafa ka izay mety ho lohateny hitantsika amin'ity Isaia toko 2 ny andininy 1 ka hatramin'ny 4 ity dia ny amin'ny finiavan'Andriamanitra indrindra hamonjy izao tontolo izao. Voalohany ary ny fitsaran'Andriamanitra dia mikendry famonjena sy fanafahana. Ny zavatra manaitra raha mamaky ty tenin'Andriamanitra ity isika dia ny ahitana fa miverina intelo ny hoe fitsarana. Ny teny Hebreo moa izay nadika hoe fitsarana eto amin'ny teny malagasy dia hitantsika amin'ny andininy 1
ny hoe amoaka fitsipika. Ny andininy fahatelo amoaka zay tena rariny, ary ny andininy faefatra ary mandra-panorony ny rariny. Zany no nantikana ny teny Hebreo zay mitika hoe fitsarana, famoahana zay tena rariny. Raha ny hevitra hoe fitsarana ny mahazatra dia zao: fanasaziana sy fanamelohana. Fa zay hitantsika eto kosa dia tsy zany, fa ny nanirahana an'ilay mpanompony Jehova, ny antony natongavan'ilay mpanompony Jehova dia ny amonjy sy ny anafaka. Ka ilazana hoe tsy ho tapahany ny volotara torotoro, ary tsy ho vonony ny lahanjiro manetony, ny andininy fahatelo. Zay sary anohatra ilazana andro vahoaka ny Israely mba hampitany Babilôna napahoriana, tsy manan-kery fa toy izay tsy misy ilana azy intsony. Ireo no vonjena, ireo no avotana, ireo no omena fanafahana amin'ny fampiarana ny fitsarana marina. Zay ambara hoe amoaka ny tena rariny tokoa izy, andraikitry ny mpanompony Jehova izany. Raha ty toko faharoa amby efapolo ity no jerena dia Kyriosy mpanjaka ny Persianina no nampiasain'Andriamanitra mba hanafaka ny Israely tany Babilôna. Kanefa dia tandindony Jesosy Kristy, ilay mpanompon'Andriamanitra. Ary ambarany Matio amin'ny Matio toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 20 izany. Levana malala ny fiangonana no mpanompon'Andriamanitra, mpanompon'i Jehova ankehitriny. Ny fiangonana zay iombona ny vahoakan'Andriamanitra rehetra, ao ny mpitandrina, ao ny diakona sy ny loholona, ao ny mpandray fanasan'ny tompo, ao zay vita batisa zay natsoan'Andriamanitra tamin'ny anarany. Zany no mpanompon'Andriamanitra, irana hitoro ny famonjena sy fanafahana ao amin'i Jesosy Kristy. Ary antopo sy ny fiangonana rahateo izany, tahaka n'ilay fanehoana ny mpanompon'i Jehova ho olona velona ho an'ny hafa, dia toy izany koa ny fiangonana antsoina sy irahana mba ho velona ho an'ny hafa, toy an'i Jesosy Kristy ilay mpanompon'i Jehova. Fa ny faharoa zay hitantsika dia ny famonjena dia ho anjo zao tontolo izao. Ny iraka ho an'ilay mpanompon'i Jehova dia ho an'ny olombelona rehetra, fa tsy ho an'ny zanak'Israely ihany. Zay no hitantsika amin'ny andininy voalohany: amoaka fitsipika ho an'ny jetilisa, ary mandra-panoron'ny rariny amin'ny tany, ary nosy dia hiandry ny lalàny. Amin'ny andininy faefatra. Zany hoe ny fanafahana sy ny famonjena dia tsy natokana ihany ho an'ny firenen'i Israely, fa ho an'izao tontolo izao mihitsy. Ary zany moa no efa mafisin'ny Jaona ao amin'ny fanambarany, ao amin'ny Jaona toko fahatelo, ny andininy faha 20 hoe: toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very na ho voavonjy zay rehetra mino azy, ka hanana fiainana mandrakizay. Famonjena tsy voatokana ho an'ny Israely ihany, fa ho an'ny zao tontolo izao mihitsy. Ny mpianatra ry havana dia ny rahana mba hitoro ny filazantsara, arak'izay voalaza hoe manomboka ao Jiodia, Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ary isika fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ihany koa dia maneho zany iraka sy mandray zany iraka zany, ka milaza hoe ny filazantsara zay toroitsika dia ho an'ny olona manontolo sy ho an'ny olona rehetra. Zany hoe ho an'ny olona manontolo, fanahy, aina ary tena, ao mahafen'ny olona manontolo zany. Ary tsy misy avahana na lahy na vavy, na antitra na tanora, eny na fotsy na mainty na mena na mavo, ho an'ny olona rehetra.
ny filazantsara toriana farandriavana zay hitantsika am'izao ten'Andriamanitra izao dia manana ny fanohanan'i Jehova lay mpanompony. Tena feno ny fanohanan'i Jehova lay mpanompony. Hoy izy, indro ny mpanompoko zay tantanako dia lay voafidiko sady sitrako ny foko napetrako tao aminy ny fanahiko. Tantanako maneho fanomezana hery, fankasitrahana ary tena fitiavana feno. Ary zany moa no efa nambara tamin'i Jesosy, ity no zanako malalako, izy no sitrako, feno ny fanahy masina. Zany mpanompo ny Jehovah izany. Riavana malala arak'izay nambara tany am-boalohany fa isika fiangonana no maka ny toerana zany mpanompo ny Jehovah izany eo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Ka do hery sy toko ho antsika ny mahalala fa omen'Andriamanitra ny heriny amin'ny alalan'ny fanahy masina isika ary sitraka Andriamanitra indrindra ny asa mpanompoana tanterahan'ny fiangonana. Ny kristianina tsirairay zay raha mitambatra ho fiangonana no omen'Andriamanitra zany fanohana ny feno izany amin'izao andro ny fanahy masina izao na andro ny fiangonana mbola hanelezana sy toriana filazantsara. Ko dia mahireza ry havako fa Andriamanitra nomba antsika eo anatrehiny andraikitra anyrahany atsika hitory famonjena sy fanafahana ho an'izao tontolo izao. Dia hoan'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika kosa ny hery avy amin'ny fanahy masina. Amen. Isara
iombina amin'ny vavaka sika riavana. Misaotra anao zay Andriamanitra satria tsy nataonao diso anjara ny amin'ny teninao, na dia ao anatin' izao fotoan-tsarotra izao aza izao tontolo izao, ary ao anatin'izany Madagasikara. Fotoana indrindra izay ankalazanay ny herinandro masina no nandrenesanay ny teninao dia ny fitiavanao Andriamanitra izay mamonjy sy manafaka, tahaka n'izay nanafahanao ny zanak'Israely tany Babilôna. Maniraka ny fiangonana ianao hitory izany famonjena izany ho an'ny izao tontolo izao. Araka ny teninao dia ho an'izao tontolo izao ny famonjena, ka na mandalo eto amin'izao tontolo izao aza ny arety mandringana dia ianao mahay miaro ny olona rehetra ary mahay manasitrana izay efa marary ary mampahery-tso ireo izay azony manjo. Ankehitriny Tompo dia mangataka aminao izahay ny amin'ny mpitondranay eto amin'ity Madagasikara ity, mba homenao ny hery sy tanjaka izy ireo, mba hahafahany miatrika izao ady sarotra izao, mampahery-ko ny vahoaka malagasy, mba anaraka ny fepetra rehetra izay hahafahana miaro ny tsirairay aby amin'izao arety mandringana izao. Ny mpitsabo izay manao ny ainy tsy ho zavatra, mba hahafahana manasitrana dia homenao ny hery hatrany. Ny fiangonanao Tompo izay tsy mikely soroka manambara ny famonjenao dia homenao ny hery, ary ny fanainao masina izay efa miasa ao anatinay no ampahery ny mpitandrina rehetra, indrindra eto amin'izao efitrikahay mankadikely izao. Ao anatin'ny fotoan-tsarotra kanefa ny asanao Tompo dia mandeha araka izay hiheveranay azy, dia apetraka fensy teteraka eo am-palatananao mba ho voninahitry ny anaranao. Ny fianakaviana manontolo izay maro ny sahirana ny amin'ny hohanina, ny amin'ny hotafiana, ary indrindraindrindra ny tsy fandriampahalemana dia ianao no hiaro sy hitantana azy ireo amin'ny fiainany manontolo. Maro Tompo ny zavatra tianay ho resahana aminao, kanefa izay no voaresaka tay aminao, nefa azonay antoka fa izay rehetra fantatrao fa mahasoanay dia ho tanterahanao aminay, satria ianao dia manome mihoatra izay irin'ny fonay. Koa sitraka indrindra raha hiara iombina amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainao izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra, omenao anio ny anina saza ho anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloko taminay, raha iza mitondra anay ho amin'ny fahakapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano izay tononona sy omena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tombontsika. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tombontsika, ny fitiavan-Andriamanitra ray, ary fampiresana sy ny fampiresana avy amin'ny fanahy masina, omba sy toetra amintsika marakariva ary ho mandrakizay. Amen. Dia hoan'Andriamanitra ireriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.